Kingam-panahy nampitondra lohateny hoe teny mamy. Ity ilay teny mamy, tsara loatra ianao fa tsy mba any ihany, na izaho aza manontany tena ihany, satria ianao dia toa ilay vato mamy. Misy karazany ireo vato mamy, fa izy ka ilay vato mamy tena izy, mamirapiratra sy tsy mety lany, kanefa voatsesitsesitra eo an-trano sy mampirarakivy. Izy koa dia toa ilay raozy manitra, tangoronan'ireo tantely sy feno hasina, ka ilay izy toa nisy zava-miafina izay nahatonga fanembohana ka mampite hanara-pofona. Tsara e, tena tsara loatra. Na ny fitiavana azy mila tafahoatra. Ilay endrikao mitovy amin'ilay vorona, ilay vorona masina indrindra izay tsy tokony hosoloina. Ny tenanao atao hoe lehibe nefa antonona. Ny rehetra izay matazana toa mila hitangorona. Mahita n'ilay hatsarana sy efa lalim-paka mantsy, ka hoy aho hoe vonina hatrany izato tenako hanolotra ny teny mamy. Teny mamy no atsipiko aminao, satria ianao ilay ravaka sy tokantrano amin'ilay hoavinao. Ka ianao zany ilay toa rano mangatsakatsaka, izay mampite hisotro sy mahafaka hetaheta. Mitovy amin'ireo akanga tsara loko, manaitra mandrakariva fa tsy mba miofo, fa sanatria kosa raha mitovy amin'ny voay, ka hoe marokoroko sy tsy mampite handray, fa izy no toa ilay voaloboka, tsy atao maro sampana nefa midoroboka. Mahita ny fihetsiny loha dia efa mahararaka, fa ianao anie ilay voankazo mafy ka tsy mba hilatsa-datsaka. Na misy aza ireo mpifaninana, tsy ampy azy sy tsy azo hifandirana, hoe ampitoviana toy n'ireo kopikole. Tsia, hafa ihany ilay original be. Raha biby ianao dia toy ilay pisopiso botabota kely ireny. Tena ho sambatra mihitsy ireo izay ho aterakao fa hiantso anao hoe reny. Mahafinaritra sy mampite hikorana foana, sady aleo ampitoviana amin'ny voankazo rehetra izay tsy mba misy fotoana. Manao vahendry tsara sy manaja tena foana, fa ianao anie efa be mpaniry isan'andro na izao milaza izao eto manoloana. Ka dia izay kia, tsara kokoa ny rian'olona, toy izany izay hoe ny maniry olona. Ianao ty tsy ilay olona bordely, na sanatria akory hoe makorely, fa mba anisany amin'ilay tena mamely, mba tsy ilazana azy hoe fankatoetra sy tena modely. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga, teny mamy.